Ho ampitomboana ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zava-dehibe ny fisian'ny olom-boafidy. Zava-dehibe no ny fisian'ny olom-boafidy. Filazantsara araka amin'ny Marka 7:12, 4:20 hatramin'ny 20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetan'ny fandravana, aoka isain'izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra izay olona any Jodia, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary lozan'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka mandraka izao ankehitriny izao, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy nohafezin'ny Tompo izany andro izany, dia tsy hisy nofo hovonjena, fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia nohafezina izany andro izany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny fisian'ny olom-boafidy. Indrindra raha mamaky ny 2:20 hoe: ary raha tsy nohafezin'ny Tompo izany andro izany dia tsy nisy nofo hovonjena, fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia nohafoeziny izany andro izany. Ambaran'i Jesosy eto amin'ity fampianarana ity ry havana, fa tsy maintsy ho tonga ny faharavana. Filazany azy eto ary moa dia ny hoe fahavetavetan'ny fandravana. Rehefa vakiantsika tsara any aloha dia ambara fa ny fandravana any Jerosalema, ny tempolin'i Jerosalema no ambara, ka tsy havela hisy vato hifanongoa aza ka tsy ho ravana. Kanefa ihany koa dia miresaka ireo filazana loza, raha marina kokoa filazana loza fanairana, mialohan'ny ahatongavany fitsaran'Andriamanitra. Ambaran'i Jesosy fa hisy loza lehibe ary tsy mbola misy loza tahaka izany, tsy misy fahoriana tahaka izany hatramin'izay ka hatramin'ny ho avy rehetra. Ny mpandinika ny tantara dia nilaza tokoa fa tamin'ny vanim-potoana nandravana ny Jerosalema dia atapitrisany ny isan'ny olona maty izay tsy azo ny saina eritreretina, ary maro tamin'ireny ny jiosy tao anatin'izany. Ilay mpahay tantara antsoina hoe Josefa no mamariparitra fa manodidina ny 5 alina no isan'ny jiosy izay nobaboana, novonoina tamin'ny fotoana nandravana ny tempolin'ny Jerosalema. Kanefa dia hitantsika ihany koa fa taty aoriana dia mbola mitombo hatrany izany, kanefa ireny rehetra ireny dia manamarika fa mbola hapahany kely fotsiny ihany aza ny amin'izay ahatongavan'ny fotoana hitsarana izao tontolo izao. Ny mpaminany, na mpaminany Daniela ohatra, na ny mpaminany Joela dia
samy manamarika ny amin'izay halehibeny zany fandravana isy ho avy any aoriana na mialohan'ny fitsaran'Andriamanitra izany. Ambara ny Joela ohatra fa tena lehibe zany faharavana izany, araka ny ilazany azy hoe maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pito, toy ny fahazavan'ny maraina mely manerana ny tendrombohitra, ny firenena lehibe sy matanjaka izay tsy nisy hatrizay any aoriana hatramin'ny taonany taranaka faramandimby. Afo mandevona no ary misy lelafo mandoro, zany no amaritany Joela azy. Raha toa kosa ambarany Daniela fa io fandravana io de mahakasika ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany azo de hisafotra hatramin'ny farany de hisy ady sy fandravana voatendry. Ry havako malala, ambara eto ny halehibeny zany fandravana sy fahoriana, loza manambana ny amin'ny sy filazana loza mba ahatonga antsika rehetra atsiaro tena sy ho taitra eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Saingy zao ambara eto kosa ny antom-pisian'ny olom-boafidy, ny mahazava-dehibe ny fisian'ny olom-boafidin'Andriamanitra de ny hanafaingana izany fotoana fahoriana izany mba tsy hiatra amin'ny nofo rehetra zany, satria mila olombonjen'Andriamanitra te hamonjy ny nofo, te hamonjy ny olona Andriamanitra, ka de mitady ny fomba rehetra hamonjena azy. Amin'ny alalan'ny olom-boafidy ary no hanafainganana izany fotoana izany mba hisy nofo ho vonjena. Efa hitantsika tany amin'ny bokin'ny ady varotra nataon'i Abrahama ho an'ny Sodoma sy Gomora, fa tsy mandringana ny marina miaraka amin'ny meloka Andriamanitra. De eto hitantsika indray fa te hamonjy ny marin'Andriamanitra ka de mitady olom-boafidy mba hanafoezana ny andro ka hatonga an'izany olona vonjen'izany ho maro. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny fidiny zanan'ilay tokana tokoa Andriamanitra dia Jesoa Kristy. Izy no olom-boafidy voalohany indrindra izay manafoy izany fotoam-pitsarana izany. Tao aminy no hitondrana famonjena ho an'ny olona rehetra, ary manaraka azy avokoa isika rehetra izay nofidian'Andriamanitra. Isaky ny mivavaka tokoa isika isan'andro aza ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo, de tsy mitsahatra miteny sy mangataka manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Ho an'ny lay mpanao heviteny anankiray antsoina hoe Wes, de ny filazany azy de hoe fa noho ny olom-boafidy izay novidiany de no hafoezina zany andro zany, de adikany kosa manao hoe noho ny vavaka sandratry ny olom-boafidy izay novidiany de no hafeziny zany andro zany. Ary zany no vavaka ataontsika isan'andro manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Vavaka mitady izay hanafainganana ny ahatongava ny fanjakan'Andriamanitra, vavaka mitady izay fomba rehetra mba hahatombotra ny fotoanan'Andriamanitra. Mila mihazakazaka isika ny hovonjena mba tsy ho taredratra
sao taraiky eto amin'ity zao tontolo izao ity. Deo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay ilay mikatsaka ny lalam-pamonjena ho anay mandrakariva amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ilay nofidianao ho loharano ny famonjena izao tontolo izao. Reto zahay mahatsiaro ny mahazava-dehibe ny antony fidiananao anay ka mahatonga anay ho isan'ny olombonjena sy hamonjy ny olona marobe rahateo. Vavaka izay Tompo ho an'ireo kristianina izay any am-pielezana, any am-pandehanana, any am-pivezivezena, entinay ambavaka eo anatrehanao, ireo mahatsiaro ho irery lavitra havana izay tsy mba miombona amin'ny fianakaviana. Mivavaka izay ho an'ireo mandranto fianarana, ireo mila ravinahitra noho ny amin'ny asa sy nanalavitra ny tanindrazana, nalavitra ny fianakaviana noho ny antony maro samihafa. Hamangy azy ireny ianao ary hanonona ny anaranao mba hanana anjara ao aminao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.